Amaranantsika ny vaovao kosa dia tianay mampatsiahanao amin'ny fivoahan'ny gazety Soa indray rahampitso ny gazety Soa laharana fahatelo ambin'ny folo sy telonjato dia ivoaka rahampitso izay tokoa toy ny mahazatra anao moa isaky ny alakamisy efa akaiky ny Noely ka iompana bebe kokoa ao anatiny izay moa ny lohahevitry ny gazety Soa rahampitso izay akoatra ny fanasongadinana ny lamaody ny FPT samihafa ny Mamasoa dia isan'ny lohahevitra velabelarina ary asongadin'ny gazety Soa ary ny momba ny avant na ny fiaviana fantaro hatrany ihany koa fa noho ny alakamisy ny farany farany volana ny andro rahampitso dia misy ny gazety valiza atolotra anao ao anatin'ny pejy roa ao anatin'ny ity laharana fahatelo ambin'ny folo sy telonjato ny gazety Soa ity. Dia tapitra hatreo ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy misaotra sy mankasitraka anao nanjoy izany hatramin'ny farany mirary alina finaritra ho antsika tsirairay avy miaraka amin'ny fahitalavitry matv ary mametraka ny viloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso amin'ny valora trany ny tenako.